Fantatrao ve fa raha ohatra ianao zany le bandy kely na le tovovavy kely le manjamanja bokosokosy kely reny, de ny dikan'izay de en danger anao zay. Averiko tsara hoe raha ohatra ianao tanora, tovovavy na tovolahy manjamanja bokosokosy de ataovy ao anatin'ny lohanao fa olona en danger anao zay, en danger anao zay, en danger anao zay, misy loza manambana aminao. Satria ny anton'izay de ho azavaiko anao hoe raha avy anao zay le tovolahy na le tovovavy manjamanja kely reny na le bokosokosy kely reny de misy fanahiny fijangajangana be mihitsy miaodôdy aminao. Ny lehilahy te hisavika anao daholo raha ohatra ianao vehivavy, de raha ohatra indray ianao le bandibandy kely bokosy kely zany de ny vehivavy zay le niteneniko anareo hoe en danger en danger anao raha vao ianao le hoe manjamanja sy bokosokosy reny. De mety ozy nareo hoe aleo ihany zany zay ratsy na jesus elaza, tsy haiko zany tsy haiko zay natsainareo any. Fa ny azy zany zavatra ampitaiko atsika de hoe eo ihany le hoe beauté physique naturel am'lay olona le atsara tarehy samy amgoany koa io fa tsy misy hoe ratsy zany akory io mason'Andriamanitra fa isika olombelona no manana an'izay maso izay zay jiron'ny tenatsika, ny baiboly no miteny an'izany. De lasa tonga famaritana ny arantsika an'le izy hoe sy mongo le lavalava volo iny bebe tratra bokosokosy kely manjamanja kely sy ny sisa rehetrarehetra. De zay no nahatonga ny sujet antsika hoe misy fanahy miodiody mirôdy manodidina an'ireny olona ireny itevo re an'ireny olona ireny, hisafika an'ireny olona ireny, anolana an'ireny olona ireny. Zay le niteneniko teo hoe en danger ilay olona. Fa ny tena tiako ampitana hafatra amitsika de hoe misy olona tsotra manana ny beautéany izy ao anatin'le hoe naturel fa tsy tsapan'izay hoe izy ane ka voninahitr'Andriamanitra, endrik'Andriamanitra izy Andriamanitra mihitsy no miteny hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika. De tsy tsapan'izay hatsaran'izay de inona ny zavatra ataony? Monsieur maquillé izy mametaka an'le volomaso reny izy faucille lokomena, manao piercing, ataony daholo zany zavatra rehetrarehetra zay eritreretiny fa ahatsara azy sy ohatran'ny anotona ny olona zany. Zay zavatra zay grave be mihitsy satria izy mihitsy indray zany no misintona. Eto zany tsy le ka tamy voalohany hoe manjamanja de nature humaine zany lay tovolahy na bokosokosy kely lay tovolahy sy lay tovovavy. De le nilazaintsika teo hoe d'ailleurs izy efa vatany naturel le hoe manjamanja bokosokosy nefitsika manindry araky ny fanazavantsika fa en danger reny olona reny. Fa ity ka faharoa ity indray dia le olona mihitsy no manova ny tenany hanaitra. Zany hoe le olona mihitsy indray no micherche mitady an'ilay fanahy idévorer azy. Zay no nahatonga anahy niteny teo hoe zay zavatra izay ohatran'izay mihitsy no porte ouverte idiran'ny Satana amin'ny olona anankiray. Laika voalohany resantsika na bokosy izy manjamanja izy fa raha tsy manana fiambenana izy, fiambenana de filazaon-tsara Jesosy Kristy mba ho ny tena ao amin'ny soratra masina de anticiper ny zavatra rehetra zay mety hiatra aminy satria manana fahendrena izy ara-panahy ary manana esprit izy izay misy lien amin'ny ao an-danitra ary lay esprit misy lien amin'ny ao an-danitra iny manolo-tsaina maître amin'ny tenany de zay no nahatonga antsika manindry araka ny fanazavana hoe afaka mianticiper izay mety ho fanahy idévorer azy izy ny fanahy ny fijangajangana sy ny fanahy ny fanolanana sy ny zavatra be da be ohatra zany
tonga éveillé izy a, tonga matsilo saina izy par rapport am'izay. Fa ity ka faharoa itya, izy mihitsy no manokatra varavarana, izy mihitsy indray no miatire an'ilay fanahy, izy mihitsy indray no manokatra porte ouverte hoe avia anareo ry fanahy amin'ny alalan'ilay chirurgie esthétique, abotsina ny vatana, ny molotra, ny tratra, asiana piercing, ny faucille, ny perruque, ny zay rehetrarehetra ahafahany manova ny endriny ho amin'ny hoe mba ho fahatsarana, mba ho attirante, multiplier, zany hoe mitombo avy roa eny, telo eny, efatra eny am'izay par rapport am'izay fanazavantsika izay ilay danger ilay fanahy hidévorer izay avela hiditra amin'ny vatana sy amin'ny tena, zany hoe lay fitsangajangana zay am'izay fotoana zay lay fanahy ny fitsangajangana sy lay fanahy ny fanonanana hanolana am'izay fotoana izay tena hoe misy fanahy fito mihitsy hafa ankoatra zany vonona hidévorer an'ilay olona. Ny antony ilazana an'izany sy izarana an'izany amintsika de raha mandinika ianao de ny ankamaroan'ny tanora am'izao dia tanora efa hybride daholo, mialatsiny am'izay fitenenana zay, tanora efa piercing ny orony, ny molony, ny tsy haiko tsony hijerena azy sy maritana azy sy lazana azy, ny lehilahy lasa vehivavy, ny vehivavy lasa lehilahy sy de normal lay société raha ohatran'izao fanolanana 2-3 cas par jour vitsy zany ny mivoaka télé sy radio fotsiny zany Facebook ny anao manjery, fa ny akoatran'ny itony intelligence artificielle itony sy ny plateforme filazana vaovao ny tsy voalaza zany, tsy voalaza ny ambadika rehetrarehetra, ka satria isika mihitsy no manokatra porte ouverte amin'ny tenatsika, isika mihitsy no miatire fanahy ny fitsangatsangana, fanahy ny fanolanana, fanahy ny fahampotehana, fanahy ny fahafatesana sy izay afaka ilasantsika azy. Maranako azy de attention fa ny fitsangatsangana dia halan'Andriamanitra indrindra, ny fitsangatsangana no fahotana halan'Andriamanitra indrindra satria miatra amin'ny tena izany. Tsy izany no miteny an'izany fa ny Baiboly no miteny an'izany. Zay de samy maka ny anjara tandrifiny azy avy. Raso.